efa fikambana foana tanatin'ny fikambanana miaro ny tontolo iainana toy club vitsy reny hatramin'izay na tany amin'ny lycée tany amin'ny université fa ny tena hoe nahatapa-kevitra na hiasa atao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana na sehatra ny conservation dia tamin'ny 2014 nandray anjara tamin'ny programme volontariat atao amin'ny WWF nandrisin'ny programme Explore no nahitako hoe mety afaka mitondra fanovana dia izay no nahatapa-kevitra anahy hiditra hiasa atao anatin'ny conservation. Be dia be mihitsy ny vehivavy no mandray andraikitra, be dia be ny vehivavy mitondra fanovana dia tsy tokony hoe salasala zany ny vehivavy andray andraikitra. Tamin'ny nanaovana descente voalohany indrindra taty Menabe dia miaraka mivory dia ohatrany hoe mandingana daholo ny olona zany ohatra hoe mandray tanana dia mandalo eo aminao dia mandingana ohatrany hoe tsy misy zany ianao en tant que vehivavy tamin'ny voalohany fa rehefa tena nandeha ny asa dia efa mifankafantatra tsara amin'ilay olona iarahana miasa dia efa mipetraka tsara fahamatoran'ilay fiaraha-miasa dia efa miova ilay fifandraisana dia na nyresaka resahanao ary ohatrany hoe efa misy valeurny fa tsy mitovy amin'ilay tamin'ny voalohany be hoe ngany olona ohatrany hoe olona tsy misy be dia be ihany koa ny zavatra manamarika sady hoe positif ny ainana ohatra lehibe tao anatiny angambany amin'ny fiovana fanovana mety mitetika asa Berfoot College tao anatin'ny fiainan'ilay vehivavy miara-miasa taminao dia ry zareo mitantara aminao hoe sy mihainao mahafantatra hoe niezaka niarahana no nahatonga ilay fiovana teo amin'ny fiainan'ilay olona teo amin'ilay tanàna dia tena ohatrany hoe fierté manokana ho anao izay.